Coucou, tonga soa tao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Iresaka isika zany momba ny andron'ny mpifankatia dia ny 14 février izany ny Saint-Valentin. Maro dia maro ny commentaire mikasika an'io Saint-Valentin io zany amintsika malagasy, indrindrandrindra zany misy lehilahy malagasy maromaro zany miteny hoe tsy mila makalaza fety ohatr'izany zany ao Madagasikara satria tsy fombantsika malagasy ny Saint-Valentin fa fomba avy any ivelany io zavatra io dia misy ihany koa zany ny manao commentaire betsaka ny amin'ny hoe tsy tokony ho zarina ny zany Saint-Valentin zany ny vehivavy satria lasa manjary rehefa tsy makalaza an'io ianao zany dia lasa resaka olana be eo amin'ny ampivady hoe maninona ny rakody sy rasoa manao Saint-Valentin ka maninona tsika tsy manao, dia misy koa zany lehilahy sasany koa mitaraina koa zany hoe dépense inutile zany Saint-Valentin zany fa nahoana moa no hoe andro ray iny zany no andeha hitoriana fitiavana fa ny Saint-Valentin nge isan'andro dia tokony ianao Saint-Valentin. Zay zany ny commentaire hita ary lehilahy zany no betsaka miteny azy io zany lehilahy malagasy. Mbola tsy nahita zany aloha vehivavy miteny hoe tsy ilaina ny Saint-Valentin fa au contraire raha zany ny vehivavy no tena mazoto dia mazoto zany amin'io fety io. Voalohany indrindra zany dia ho azavaintsika eto ny hoe inona ny atao hoe Saint-Valentin ary inona zany ny tantara kely nahatonga azy io. Tamin'ny andron'ny Empire Romain zany dia nisy tovolahy natao hoe Valentin de Terny, pretra katolika izy io ary dokotera. Tamin'izany izy zany dia condamné à mort tamin'ny empereur Claude II satria nanao mariage atsokosoko zany jeune anankiroa izay hoe tamin'izany andro zany dia hoe noho ny classe sociale tsy mitovy dia tokony tsy atao mariage zany io jeune anankiroa io kanefa dia nataony mariage atsokosoko zany satria izy zany dia nanana ny foto-kevitra hijoroany zany amin'ny resaka fitiavana fa rehefa misy ny fitiavana amin'ny olon-droa zany dia tsy tokony ho sakatsakana ny resaka saranga izany na ny resaka finoana. Dia io raha naman'io zany io Valentin de Terny io natao exécution izy zany ny vinoana tamin'ny 14 février 270 ans après Jésus-Christ. Zay zany ny taona namonoana azy. Dia ny zava-nisy zany tamin'ny nandritran'izy hoe ny gadraina dia latsa-pitiavana zany izy tamina tovovavy izay zanaky ny mpiambina ny fonja zany. Tena latsa-pitiavana tanteraka tamin'io tovovavy io izy zany ary ny tsabo azy dia sitrana le vehivavy satria jamba zany le vehivavy dia ny tsaboiny dia nahita. Dia rehefa alohan'ny anameloana azy zany anapando azy dia nandefa taratasy zany izy tamin'io tovovavy tiany io zany ny hoe de temps Valentin. Nalaza dia nalaza zany izay tantara izay satria manambara zany ny hoe ny herin'ny fitiavana zany eo amin'ny olombelona, izany hoe ilay fahasitranan'ilay vehivavy jamba zany dia nahita dia ohatrany hoe ilay ambafin'ny fitiavana zany. Zay zany no finoan'ny mpitazana zany ny olona manodidina zany hoe ny amafin'ny fitiavan'ny Valentin de Terny io vehivavy io zany nanampy betsaka zany tamin'ny fahasitranany.
de rehefa taty aorina moa zany a de no masiny papa ray masina zany a olo masina zany a io Valentin de Terny io a de zay no nahatonga ny hoe Saint Valentin ary de io Saint Valentin io zany a no ohatrany hoe izy zany a no mpiay ny mpifankaty raha ohatra zany ka misy ny hoe fivavahana tianao atao zany a mba apetipety ny fifankatiavanao zany a mba hasambatra ny tokantranonao a de amin'io Saint Valentin io zany a no mivavaka. Tantara kely zany a zay a entiko fotsiny zany a isintomana ny saitsika zany a ny amin'ny hoe inona marina zany a no tena tantara ambadikilay a Saint Valentin. Ka mitodika matsy ahy zany a amin'ireo zay miteny hoe tsy mila an'izany satria zavatra avy any velany. Raha ny hevitro manokana zany a de ny hoe raha misy kosa ny zavatra avy any velany izay hoe zavatra pozitiva no entiny fitiavana zany nge pozitiva zany tsisy olona miteny mihitsy hoe afaka ilaza fa ny fitiavana dia mandrava, ny fitiavana dia mamodika fiainan'olona. Tsia tompoko, ny fitiavana dia manatsara zavatra betsaka eny hatramin'ny fahasalamana ara dia mety hositranin'ny fitiavana arak'io tantara ny Valentin de Terny io zany. Ka tsy hitako zany a raha ny tenako manokana no hoe andavana zavatra izay mety mitondra soa, zavatra izay hoe mamalifaly ny olombelona de tsy hitako ny hoe ilazana ikilasina manokana zany an'izay zavatra zay ny hoe zavatra avy any velany ka tsy tokony ho raisina. Ilay fitenenana koa zany hoe manjary miteraka disadisa amin'ny couple le izy satria manjary mifaninaninana le vehivavy hoe ianona nahazo cadeau ohatran'izao de nefa raha ohatra le lehilahy ohatra tsy manana zavatra omena an'le vehivavy amin'io fotoana io, ny fiheverako an'izay indray zany aloha de karazana faux problème ihany, zany hoe problème hafa zany ny problème n'ilay lehilahy sasany dia alefany any amin'ilay hoe resaka hoe tsy tokony atao mihitsy zany ny famoanana ny Saint Valentin satria ny fampiseho-pitiavana nge tsy de hoe voatery ho mila vola be, tsy de mila hoe cadeau be de be miezinezina, tsy mila hoe de sakafo mafilotra be any-pitilo andaniana vola, fa namba ianao miteny amin'ny hoe olo-tianao ny fitiavanao azy de efa zava-dehibe zay, efa mahafaly azy na hoe mba miteny amin'ny fotsiny ianao zany amin'iny fotoana iny hoe je t'aime, na de hoe anona tsotra raha mba omenao zany hoe voninkazo ray monja no omenao azy efa mahafaly ny vehivavy nge ny fihetsika madinidinika ohatran'izay mba misy zany ny teny mamy ny tendresse fanampitabazana izay hoe mba ataonao zany geste kely zany mba ataonao amin'iny Saint Valentin iny de efa zava-dehibe zay zavatra zay amin'ny vehivavy. Eo zany aloha zany ajany keo zany ny momba an'iny hoe Saint Valentin iny, fa ajaranao zany aloha rehefa tsy teanao moa ianao zany hoe tsy tianao zany ny anao fety momba ny Saint Valentin de soanao koa zay zavatra zay, tsy afaka hidirako ny momba an'izay, fa raha ny fanazavana avy ety amiko zany ny amin'ny Saint Valentin de ny hoe io zany mba fotoana hoe mba anemonao zany ny hoe fitiavanao ny vadinao iny zany mba fotoana romantika kely zany ho anareo mivady satria le fiainana nge be de be le zavatra manahirana ao atokantrano, be de be ny zavatra izay hoe mahatonga ny sorisoritsaina sy ny fifamizabizanana ao atokantrano satria
Tsy mora nge zany hoe hipetraka eo akaikin'olona anankiray ianao mandritry ny androm-piainanao ray manontolo satria ny tanjon'ny mpifankatia, ny tanjon'ny mpivady aloha dia mandramaty. Tsy misy zany olona hoe andeha hivady de fa hieritreritra fa hoe hisaraka. Mieritreritra daholo ny rehetrarehetra hoe mandramaty ty zavatra ty. Tsy haiko aloha ny sasany fa raha ohatra koa efa manana eritreritra hafahafa angamba zany le olona sasany, zay indray ny tsy fantatro, tsy hidirako ny amin'ny momban'izay. Ny amin'ny hoe ialako ty zany rehefa ohatran'izao. Fa raha normal ny olona manao mariage dia mieritreritra foana hoe ho mandrakizay iny zavatra iny. Ka zay zany ny ilana ny hoe mba fotoana kely, mba atokanareo vady, mba andehanana kely ohatra any amin'ny restaurant, mba hifanomezana cadeau kely, mba hifanomezana karazana tambitamby, tendresse sy ny hoe teny izay feno fitiavana. Ka samy manana ny azy zany io samy manana koa ny hoenti-manany. Zay zany ny hevitro momba ny resaka Saint-Valentin. Hiditra zany tsika ny amin'ny famakafakana boky izay nosoratan'ny Philippe Macron, PhD izy io zany américain izay PhD amin'ny psychologie, malaza de malaza zany io docteur Phil io, ary ny tena koa dia fanina ny fandaharana izay alefany matetika izy zany miaraka manao fandaharana amin'ny ramatoa Oprah Winfrey. Sationany mantsy zany ny ho fakafakaitsika zany atao amity hoe sauver votre couple. Ny fitiavana zany dia zavatra manahirana izy io zany amin'ny tsika zanak'olombelona, satria maro de maro ny discussion mikasika an'io fitiavana io, kanefa dia fahasoavana, goavana de goavana izay hoe mandalo amin'ny fiainatsika zany io zavatra io raha ohatra ka haitsika tsara zany ny mampiasa azy. Matoa sina ny fikarohana maro samihafa izany amin'io zavatra io dia misy antony. Misy antony satria tsy atatao fahatany koa izy io, tsy alefalefa fahatany koa io, misy koa ny karazana ataontsika hoe expérience tsika olombelona zany ao anatin'izay hoe resaka fifampitondran'olombelona zay. Misy ihany koa ny karazana fahamatoran-tsaina ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay, nefa zany dia misy ihany koa ny karazana hoe tsy fahombiazana na ny échec, misy ihany koa ny fahombiazana. Eo zany no mahatonga an'ilay hoe karazana recherche ihany koa zany izay hoe atao ao anatin'io. Ka ity docteur Philippe Macron ity zany dia spécialiste ny fanambadiana. De maro zany ireo couple izay hoe miconsulte azy izany. Tsy misy afaka hitompiteny fantatra zany tsika, fa de mahay an'io zavatra io de tena sira an'io zavatra io tsisy zay, fa karazana hoe fifampahafantaran'ny rotota zany no tena zava-dehibe. Ny force sy ny faiblesse ny olona zay miaraka aminao. Ka ty zany misy sationany izay hoe zay ny docteur Phil zany, ny hoe fantatrao marina ve ny olona miaraka aminao. Marina aloha fa tsy ho zato isan-jato de ho fantatrao ny olona iray, na de atao hoe miaraka trano aminao ara, mpivady aminao, miara-matory aminao, tsy zato isan-jato de ho fantatrao ny ao anatin'ny sainy. Fa misy ihany kosa zany ny hoe ezaka sy ny hoe méthode. Ohatra zao aty zao misy karazana question maromaro zany izay hoe apetraky docteur Phil zany,
Ka raha ohatra zany misy 20 mantsy zany ty question ty de raha ohatra ozy izy hoe mihoatra ny 10 zany ny hoe réponse vrai amin'ny ilay fanontaniana zany dia afaka manantena ianao zany fa mahafantatra ny vadinao. Fa raha ohatra kosa ozy izy latsaky ny 10 zany ozy izy ny réponse vrai zany ao anatiny de mieritrereita ihany, mila miezaky ianao zany mahafantatra ny vadinao satria amin'ny fomba ahoana moa zany ny afantaranao ny zavatra tadiaviny raha ohatra ka tsy fantatrao zany ny mombamomba azy sy ny fomba fisainany zany. Dia ireto zany ny question 20 ka miangavy anao zany iainy tsara zany anreto karazana question reto. Voalohany zany de ozy izy hoe je peux nommer les 3 meilleurs amis de mon partenaire, zany hoe raha ohatra zany ianao ny namany tena namany zany akaiky azy 3 zany misy fantatrao de miteny izy hoe vrai ou faux. De tsy pianao zany raha ohatra vrai zany fa mahafantatra ny meilleur ami ianao zany anaky 3. Faharoa zany, je connais l'accomplissement dont il est le plus fier. Raha ohatra zany fantatrao zany ny hoe zavatra nataony fanaony matetika zay tena hoe mahafier azy zany. De fahatelo, je peux identifier le moment le plus heureux dans la vie de mon partenaire. Zany hoe raha ohatra zany ka mba fantatrao ny fotoana izay hoe hitanao zany hoe tena faly izy zany rehefa tamin'ny fotoana ohatraohatran'izao. 4, je sais ce que mon partenaire considère être la plus grande perte dans sa vie. Inona zany ny hoe zavatra izay tena hoe nampalahelo azy tanteraka zany tamin'ny fiainany ny resaka hoe famoizana na famoizana olo io zany na